Ny 7 isan-jaton'ny haromontany olona dia azo avy amin'ny alika avokoa ka nikaikitra na rangotra na lelaka eny amin'ny hoditra misokatra na maratra izay ataon'ny alika na saka misy an'ilay otrika aretina no mamindra ny haromontana amin'ny olombelona. Nampahafantarina teny foibe mpitondrana ankapobeny fiompiana teny am-pandrian'omby ny alatsinainy 12 Jolay 2024 ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanaovam-bakisiny VP mety amin'ny haromontana izay notarin'ny minisitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono Ranarivelo Lucien. Nambara minisitra fa pakiady lehibe raisin'ny ministera ny ady atao amin'ny haromontana dia ny fanaovana vaksiny maimaimpona sy loza mita tao an-tokantrano sy ny firenena ny tsy fanaovana vaksiny ny alika sy ny saka. Ny vokatra hatramin'izay zany ilay atotanisa efa nilazain'ny tale jeneraly teo mbola misy foana zany ny aina fohy noho ny haromontana indrindra amin'ny na dia tsy betsaka ary zany 5 izy teo no atotanisa azo teny amin'ny hôpitaly zany fa io na dia olona ray ara maty noho ny haromontana dia fa tsy fahombiazana zany azo ilazana an'izay raha hoe fehezina kanefany tsy ady tsy vita mora zany fa ady zay tsy maintsy atrehana ary izay indrindra ny anaovana nyhetsika zany indrindra ho an'ny faritra toy ny faritra Nalamanga sy ny faritra Alaotra Mangoro zany izay isan'ny raha ny atotanisa eo am-pelatanana zany no jerena dia isan'ny faritra ataontsika marefo dia marefo ary ahina amin'ny aretina azo avy amin'ny haromontana toy io dia zay zany mahatonga antsika isan-taona tsy maintsy mbola manao an'izay ezaka zay foana tsy maintsy tohizan'izay zay tsy maintsy misy fanentanana izay izay to ny ministera zany ny fambolena fiompiana ny jono zareo atao amin'ny fiompiana manokana dia tena manao an'izay ezaka fanentanana izay indrindra amina fotoana toy izao zany izay everina sy ahina isian'ilay mampirongatra n'ilay aretina zany dia tsy maintsy misy fanentanana ny antsika aloha zany zao io zao misy 75,000 dose zany hoe 5,7 ny dose zany tsindrona zay ho atao fa ny fond de l'élevage ihany koa dia misy 5,100 zany zany hoe eo amin'ny 7 eo zany dia everina fa vita anatin'ny fotoana 2 na 3 volana zay zany farafahelana. Ny andro androany zany ny andro anio dia fanombohana ara-pômosialy ny fanaovana ny vaksiny hiadiana amin'ny haromontana izay atao amin'ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro. Eto Analamanga manokana dia atao ny 12 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra ny fanaovana ilay vaksiny maimaimpona. Misy toerana efatra no anaovana azy eto. Ny 12 Jolay hatramin'ny 4 Aogositra izay zany toerana voalohany. Misy site fixe anankiroa zany ireo amin'io toerana io dia eny amin'ny cabinet vétérinaire eny amin'ny Itosy no anaovana azy araka dia ny anankiray eny amin'ny bureau paritry ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono eny Mahamasina. Ny 5 Aogositra hatramin'ny 12 Aogositra kosa dia misy toerana fixe anankiroa indray no anaovana azy dia ny anankiray eny amin'ny cabinet vétérinaire Lizilaine eny Andoharanofotsy sy eny amin'ny laboratoire vétérinaire eny Nosimasina. Na izany na tsy izany anefa mandritra ireo fotoana ireo dia mbola misy ekipa mobile izay tety ny fokotany eo amin'ny boriboritany voalohany, faharoa ary ny fahaefatra. Alaotra Mangoro kosa dia ny 12 Aogositra hatramin'ny 4 Septambra no anaovana ilay fanaovam-vaksiny maimaimpona izay eo amin'ny cabinet Ambatosoratra sy Manakambahiny. Ny tanjona ny Organisation mondiale de la santé animale na OIE dia fongorona ny haromontana amin'ny taona 30 Zava-dehibe ny fanaovam-vaksiny biby fiompy ka tsy tokony hamavanana izany. Amin'ity fanaovam-vaksiny VP miady amin'ny haromontana ity dia tsindrona 7 no natokana ampiasaina.